Niavaka ny famoahana ny tanora nahavita fiofanana informatika teto amin'ny ivitoeram-piofanana Infolev eto Manakara tamin'ity andiany fahafolo ity. Tanora miisa 500 no nitolorana attestation ara-panjakana izay misalotra ny narana fanilo noho ny fiarah-miasa ny onivy ny sampanjarany fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arakasa aty antoerana. Araka ny vina ny filoham-pirenena zay na Andrinirina Rajoelina dia ny vina faefatra sy fahenina miaraka amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny enseignement technique sy ny formation professionnelle dia mampiofana ny tanora malagasy amin'ny foezaka tonga dia dirana amin'ny sehatra amin'ny arakasa avy hatrany. Izay indrindra no misy eto ankehitriny amin'ny centre privé izay erana amin'ny Infolev sara marina fa ara-dalàna ny établissement izay misy eny zareo satria misy fiara-miasa atao amin'ny enseignement technique dikan'izay cachet rouge manana ny agrément sy ny homologation. Ny 20 isanjato ny fiofanana izay natao dia fampiharana na pratika avokoa izay idirana amin'ny sehatsasa avy hatsany. Ny fiofanana moa dia ao anatin'ny atao hoe foezaka izay nandritra ny 2 volana nianatra ny toy ny informatika biométrique toy ihany koa ny bureautique plus ny internet izay 20 isanjato dia saika pratika avokoa izay no azona antoka fa afaka miatrika asa hatrany ireo mpianatra izay nivoaka androany. Nisantarana tamin'ny fotoam-pivavahana izao lanonana izao no tsony ireo solotena mpanjakana aty antoerana sy ireo ray aman-jenin'ny mpianatra.